Fatao anatin'ny fankalazana ny fetin'ireny ihany dia tsy nanadino ireo vehivavy sy nireny izay ny teny amin'ny Galerie Smart Tanjombato nisy indrindra raha moa ny hetsika fanentanana samihafa izay nitanterahana teny an-toerana narahana tombola. Didiso anjara ireo reny sy vehivavy amin'ny ankabeny tamin'ny farany herinandro lasa teo teny amin'ny Galerie Smart Tanjombato. Nanokana hetsika fanentanana narahana tombola tokoa ity toeram-pivarotana lehibe ity nandritra ny fankalazana ny fetin'ireny. Fomba iray nentina nanomezana fahafapon'ny vehivavy indrindra ireo renim-pianakaviana ary isan'izany ny tombola. Ireo vehivavy sy renim-pianakaviana 590 tonga voalohany dia nahazo naka sary maimaim-poana niaraka amin'ireo zanany. Ny ankizy kosa dia natao fesse paintine. Fantatra tao aorian'ny fisariana ny tombola ary fa raha matoratsimbazafin'ny oro-lalao no nahazo ny loka voalohany dia fikarakarana sy fanatsarana teresy mitetina 3,4 Emanuela Dina kosa no nahazo ny loka faharoa dia taratasy ahafana mividy entana mitetina 2,4 ao amin'ny Joimboscoro. Ramatoa Andria mifidy Andriantina no nahazo ny loka fahatelo dia firavaka sarobidy mitetina 5,00 sy R1 sy R1. Ramana amin'ny zona dia kosa no nahazo ny loka fahaefatra ary nahazo ny fanomezana maro samihafa. Ny loka fahadimy izay lasan-dramatoa Rasolon'i Irina Lucienne dia fanomezana ahitana kora fikarakarana bika sy tarehy. Amin'ny 30 Meo avy izao no tanterahana ny lanonana fanolorana ny fanomezan'ireo tsara vitana voasarika anarana rehetra.